araka ny fanambarana zay fanataoko teto tamin'ny tsy fakasitrahako ny komity mpikarakara ny fifidianana zay ataony pitsanahady fahaenao aogositra dia manamafy an'izany no miantsoko mpanao azy teto. Ity ny taratasy ny fisitomako ny atota taratasy mpilatsahako ho fidiny. Izany hoe voasitony ilay atota taratasy mpilatsahako ho fidina amin'ny fikambanana fizafatao zay ho natao raha-pitso. Sarotsy ty atao hoe fikambana satria iarahamana. Noho izany dia nanapa-kevitra ny situna ny atota taratasy mpilatsahako ho fidiana mba ho fanomezako haja sy voninahitra ny fikambanana fizafatao. Misitona fa tsy mihemitra, misitona fa tsy mihemitra, tsy sanatria akory fatahorana fifidianana fa saropady loatra natao hoe fikambanana ka tsy tokony hatao amboletsy na sanatria tetatoko ny fikarakarana azy. Noho izany dia eto manamafy ity taratasy zay misitomako ny atota taratasy mpilatsahako ho fidiana ity. Nisitona fa tsy mihemitra, asakasaka fa tokony andraikitra feno ny komity mpikarakara ny fifidianana raha izy mampadeha an'io rapitso. Aza ampidirina akizy ny fikambanana fa iarahamanana io raisiny ho andraikitra zay. Marina fa alohan'ny ho sitomana andia atota taratasy mpilatsahako ho fidiana ity dia nisy ny fivoliam-be zay niarahana tamin'ny ray aman-dreny sy ny fikambanana mandrafitra ny atao hoe fizafatao fakankevitra. Ny fahendrena dia ho mariky tsy fakasitrahana an'io sitomina ny atota taratasy mpilatsahako ho fidiana. Fa ny fanapahan-kevitra izany kandida dia tsy nifanary tamin'izany fa izany ihany koa ny fanapahan-kevitro ny fisitomana ny atota taratasy. Hamafisiko eto misitona fa tsy mihemitra. Ny hevitra tiana ampitaina misitona fa tsy mihemitra dia tsy mankasitraka ary miantso aho manao antso aho amin'ny ray aman-dreny rehetra tompony andraikitra ray aman-dreny ara-drazana ao anatin'ny fizafatao na fikambanany zanakam-pelezan'ny faritany toliara mba hanao antsoavo, hanao fivoriam-be ary hiombo-peo amin'ny tsy fakasitrahana ny fifidianana zay hatao amboletra amin'ny andro raha-pitso io. Mazava ny antony fa tsy mahaleo tena tanteraka ny komity mpikarakara ny fifidianana zay nokasaina ho tanterahana ny androny faha-enina aogositra 7 porofo voalohany ny androny alakamisy zay natokana fa ho fisoanam-pirenena ary namoahany zareo didy aman-dalàna fa tsy sokafany birao ary tsy adraisana atota taratasy mpilatsahako ho fidiana dia izy ihany no nitsipaka an'io ka nandraisany ny atota taratasy mpilatsahako ho fidiana ny kandida anankiray zay ho ny faninana tamo. Faharoa ny kandida mpifaninana amiko dia kandida amperinasa ary mbola niraisiny ihany koa io atota taratasy io izay tsy hialohava ny taratasy fametra-pianana. Mazava ny antony.